Isa roa kosa ireo boky nosoratany Jean-Joseph Rabearveltro noverenana natota dia ny Tananarive c'est quartier c'est rue sy ny Traduit de la nuit. Ireto boky ireto moa dia netoan'ny beoa Madagasikara tanteraka ny fanontana ireto boky ireto. Nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny vakoka ary ny fivoahan ireto boky ireto. Boky roa izay nosoratany Jean-Joseph Rabearveltro mitondra ny lohateny hoe Tananarive c'est quartier c'est rue sy ny Traduit de la nuit no naverina natota indray ka ny orinasa BOA nanatanteraka ny lamy momba izany ary nanolotra ireo boky etsy amin'ny tranomboky pirenena teo anatrehan'ny ministry ny kolotsaina sy ny vakoka. Ny Vohitsara production moa ny tompon'antoka tamin'ny fanontana ireo boky. Mikasika an'ilay ouvrage anankiroa ireo aloha zany ireo boky anankiroa eo araka ny voatery teo hoe tamin'ny taona enimpolo sivanjato sy arivo izy ireo no misy natota ary tamin'izany ara ny hoe Traduit de la nuit io nainadika tamin'ny anina dia niaraka tamin'ilay hoe presque songe na ilay boky Rabearveltro anankiray zany izay manao hoe sakianofiny tsara marihana fa ny ankabetsahany boky atao biblioteka nationale sy atao biblioteka eto Madagasikara zany dia betsaka ihany fa antitra nasony ary misy ireo zavatra anankiroa vaovao ireo zao dia ny tanora kevitry zany nolay famperana izay dia tsy afaka navoaka intsony dia nolay ataoko hoe nazahoana andreo boky iray zany dia mbola afaka indray izy ireo amparitaka ny ivokolo sy any amin'ny ivom-pamakiana boky maro samihafa. Anisan'ireo nanana ny toerana teo amin'ny resaka soratra sy famoronana ary ny literatiora malagasy raha i Jean-Joseph Rabearveltro. Ny sangan'asa toy ny soratra araka izany dia mitoetra ary azo lazaina fa isan'ireo lova apetraka ho an'ny taranaka aty afara. Ho fanajana trano ny lova izay soatoavina malagasy indrindra no isan'ny antony nanavaozana ny fanontana ireo boky ireo. Fanampiana ihany koa ireo tanora izany mba haka fitaratra amin'ny sangan'asan'i Jean-Joseph Rabearveltro.